Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ity anio ity mahakasiky indrindra an'ilay rive-doza sud izay hitantsika amin'ny sary izao dia any anaty tanin'ny firenena mozambikiana no nisy ny foiben'izy ity tamin'ity anio ity izay ao anatina tsokajina forte tempête tropicale hatrany aloha zany manodidina ny 570 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Besalampy no nisy ny foibeny zany raha ny makasikasika azy kosa 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiotra 550 amby kilometatra isan'ora mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefany izy ary tombanana mivoaka an-dranomasina any amin'ny alakamisy maraina anoany manoloana izany indrindra raha ny vinavina amin'ny mety ho lalany dia mizotra mianatsimo atsinanana izy zany rehefa tavavoaka ny ranomasina ary manambana ny morontsiraka atsimo andrefany Madagascar indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefany iny no mety hidirana zany raha ny vinavina hatrany hitantsika eo hatrany ny makasika an'izay fa manoloana izany indrindra mbola tsy misy aloha ny filazana loza makasika azy ity nefa kosa dia efa ampiomana zady ny ponina indrindra ho any tapany atsimo Madagascar mba hanaraka hatrany ny vaovao izay makasika ny toetry ny andro eo ihany koa ny toromarika izay efa mety ho raisin'ireo manam-pahefana isa-tokony mba hifiomanana sady amin'izay mety ho fandalovana ity rive-doza ity indray any amin'ny faraparany herinandro any fa raha iverenana amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro dia ny fisian'ilay rive-doza hatrany sy ny fisian'ny zone de convergence intertropicale ao avaratry Madagascar no saika andrafitry ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny manoloana izany dia mahazo vana aloha ny orana izay mety ho araikotroka indrindraindrindra any amin'ny alakamisy anoany saika hita taratra zay manerana ny nosy ny maripana ihany koa dia misy fiakarana atao anatin'ny 2 andro avy fa tombanana midina kosa zay any amin'ny faraparany herinandro any saika hita ihany koa zay manerana nosy indrindraindrindra ho an'ny voatany raha ny toetry ny androntsika ary ho an'ny rapiso vao maraina dia misy ny orana tarivindraona ho an'ny morontsiraka avaratra andrefany Madagascar mahazo ny faritry melaky sy ny faritry menabe torak'izay ihany koa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy hitantsika zany manomboka ny taolanaro ka hatrany nosy varika ary koa ny morontsiraky ny faritra analanjorofo sy ambatsoa ny ambiny dia omaina aloha ny andro raha ny vinavina hatrany ny rapiso tolakandro misy ny oram-baratra hitantsika any amin'ny faritra andrefany Madagascar iray manontolo mahazo an'izay ihany koa ho an'ny voatany ho an'ny faritra vakinakaratra moromanema tsy hatrambony ary ny any amin'ny faritra orombe sy ny atitan'ny faritra anosy misy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Sofia sy ny faritra Diana ny ambiny dia tombanana omaina amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany fa ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana kosa dia 30 degré Celsius ny maripana andrasana ho an'ny rapiso midina kely ihany izay satria dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 40 degré ny maripana tany amin'iny faritra atsimo andrefana iny tamin'ny omaly raha ny andro ny alarobia dia mbola misy hatrany ny orana ho an'ny faritra andrefany Madagascar iray manontolo ary saika mitatra ho an'ny faritra maro amin'ny voatany zany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy mety ho raikotroka hatrany moa ny rotsakorana misy kosa ny tandrivindraona mitoetra hatrany ho an'ny faritra Savasy ny any amin'ny faritra Diana ny ambiny kosa dia tombanana omaina raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay 20 eo na 17 hatrany ny maripana ho an'ny voatany ny tapany atsimo Madagascar kosa dia midina hatrany izay maripana zay 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana kosa dia mety ho tonga hatrany amin'ny 30 degré Celsius ary ny mafana indrindra hitantsika any amin'ny faritra Iboeny 30 degré Celsius ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy hita taratra ny oram-baratra amin'ny tapakandro hariva saika manerana ny nosy ankoatry ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa analanjorofo ary ny faritra atsinanana raha ny maripana andrasana amin'izay andro ny alakamisy izay miakatra hatrany aloha ny maripana saika hitantsika any amin'ny faritra avoany atsinanany nosy manomboka any amin'ny faritra Ivatovavy zany ka hatrany amin'ny faritra atsinanana 30 degré Celsius ihany koa ho an'ny faritra Iboeny ny voatany dia mety ho tafidina 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius izay maripana izay any amin'ny alakamisy any dia izay indray ary ny météo tamin'ity anio ity raha pisindray fotoana manaraka velomana